Niavaka ny Zoma Fanampiana fihodinana fahatelo teto Mahamasina, etsika karakarain'ny fiadidiana sosialy eo anivon'ny fitondrana Tetezamita isan-kerinandro. Ankoatra ny vary 5 kilao dia nomena vatomamy, biscuit ary chocolat ihany koa ireo fianakaviana sahirana avy amin'ny fokotany 120 ato anatin'ny Boriboritany voalohany, ka ny Filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina no tonga nizara izany. Miavaka ty Zoma Fanampiana androany ity satria afaka andro vitsy dia Noely, ka zay fampizarana hafaliany, zay fifampizarana ny fanampiny zay no mahatonga anahy eto ka dia ampifaliana tokoa no hiarabako atsika rehetrarehetra ka koa araba tompoko lahy, araba tompoko vavy tsika ramenakavy. Androany zao Zoma Fanampiana ary akatoko ny fetitsika amin'ny fanampiny zany dia misy koa teny soratra masina hoe izay manome ampitiavana no akasitrahan'Andriamanitra. Zao zavatra ataontsika zao dia atao ampitiavana satria tsika dia malagasy ray, malagasy reny ary fianakaviana ray ihany. Ka raha misy ny mangatsika dia tokony ho tafiana, raha misy ny noana dia tokony mena mofo. Nisy ny afatra nataony tamin'ny malagasy rehetra izay maneho ny mahazava-dehibe ny fifampizarana sy ny fifanampiana toy izao. 20 millions nisan'ny malagasy dia ny anany ny afatra ataoko amin'ny malagasy tsirairay avy dia ny hoe tsotra fotsiny, raha ny atsasaky ny 20 millions no mba mamena dia vatomamy ray azy ho an'ny olona eo akaikiny dia mino aho fa ho faly sy ho ravoravo ny olona eo akaikiny iny, vatomamy bombo ray fotsiny. Zay afaka mamome vary ray kilao ataontsika hoe ny tsy 20 millions fa 5 millions ny fefany dia efa misy 5 millions de kilos zany no afaka hifampizarana amin'olona rehetrarehetra. Zay fifampizarana sy fifanampiana zay no tiako apetraka amintsika ary zavatra ho ataontsika eto amin'ity firenena ity. Zao nareo ahazo an'io sachet io tena metsy vatomamy be dia be ao, misy biscuit be dia be ao, dia rehefa mivoaka eto nareo dia zao fotsiny ny afatra hoe rehefa mba mahita olona nareo tsy nahazo dia ameo izy na dia anankiray fotsiny fa hitondra hafaliana sy fitsikina ho anazy izay zavatra izay. Noararotin'ny solotenan'ny lehibe ny fokotany teto ny nitondra ny etaeta tamin'ny Filohan'ny Rajoelina ny amin'ny tokony hijerena manokana ny tampi-karaman'izy ireo ary ny tokony anefana ny karama mbola tsy voaray tato anatin'ny volana vitsivitsy. Namaly izany avy hatrany ny Filoha ary nilaza fa ho atomboka tsy ho ela ny tetikasa fanamboarana lalankely hanomezana asa ny vahoaka sy ny komina ary ny fokotany rehetra. Tsara fatatsika le mikasika an'le karama aloha efa lasa tany le izy efa volana maro zay fa ohatran'ny gaga hoe mbola tsy tonga le izy fa efa lasa tany ngambany efa ray volana sy tapany 2 volana lasa zay fa atao ngamba ny fanarahana an'izay. Fa tia ny tena zavatra mahakasika anareo sy fokotany sy indrindra itsika poniny tamin'ny diako nakany a Frantsa farany teo dia nisy ny fanampiana eo amin'ny 10 millions d'euros. Raha ataontsika amin'ny vola gasy zany amin'ny Frantsa malagasy dia 150 milliards tena vola be tsy toko tsy forohany zany. Fa ny tena mahatsara an'io tsy hoe vola indramina fa vola omena. Tsika zany tsy mampatrosa amin'ny firenena fa omena fotsiny, don ozy izy ny fitenenana na subvention. Fa ny zavatra mahatsara an'io dia zao, io vola io dia anaovana tetikasa eto amin'ny Antananarivo sy manodidina, anaovana ny lalankely satria ny lalankely anankelakelan-trano rehetrarehetra any dia efa fantatra fa potika avokoa ary tsy misy mikarakara. Ka io lalankely io dia ny nangatahana dia zao. Matetika mantsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena rehefa manome fanampiana ohatran'io dia le orinasa lehibe no manao an'ireny tetikasy reny. Fa mampiavaka an'ity dia nangatahana mihitsy hoe aleo mba ny olona sy ny mponina no hanao an'le asa. Ny dikan'izay zany dia hiteraka asa ho antsika le izy satria itsika zay afaka miasa no hanamboatra an'izany lalankely zany. Ka zay ny eritreretintsika hoe raha ohatra ka zany lalankely rehetrarehetra zany vola zany zany 150 milliards de francs zany no hitsinjarana amin'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina dia bebe ihany ozy izy ny tsy mahay manisy satria fantatro fa betsaka amintsika ny tsy hanasa dia miezaka amin'ny fomba rehetra tsika hoe ahoana
no afahana manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Nambarandramatoa Michel Ratsivalaka fa hatreto aloha dia ny fokotany 2 eto Antananarivo renivohitra no kendrena azo anjara amin'ny Zoma Fanampiana ka any amin'ny Boriboritany faharoa indray no anatanterahana izany amin'ny herinandro avy io.